toy izao ndraiky efa nanotenin-jaraina zay omenantsika anio. Hiala eo an-tanànanao ireo fahavalonao, hiala tsy eo an-tanànanao ireo mpanambaka. Ahaka voasoratra ao amin'ny Jeremia 4:7-8 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ambaranareo any Egypta ary toroy any amin'ny Migdola, iny toroy any amin'ny Memfisa sy ny Tapanesa, ka ataovy hoe mijoro tsara ianao ka miomana, fa mandringana manodidina anao ny sabatra. Nahoana no voakapoka ny maherinao? Tsy mahafantatra izy satria Jehovah no mandroaka azy. Fa ianao sy ny taranaka olon'i Kristy kosa ho vonjena. Araka ny ao amin'ny Jeremia 4:7-8 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: fa aza matahotra ianao Jakoba mpanompoka, ary aza mivadi-pory Israely, fa indro vonjeko avy any amin'ny lavitra ianao, ary ny taranakao avy any amin'ny tany nababo azy, dia hiveriny Jakoba ka hiadana, eny andro fahizay izy ka tsy hisy anahitaitra azy. Sy handray anatra avy amin'ny tompo. Araka ny ao amin'ny Jeremia 4:7-8 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: aza matahotra ianao Jakoba mpanompoka ho Jehovah, fa momba anao aho. Fa na dia levoniko aza amin'ny firenena rehetra izay nandroahako anao, ianao tsy mba ho levoniko, nefa kosa mba hanahako araka ny ataony ihany ianao, fa tsy dia avelako fotsiny. Matokia, vavaka isika raha eo, misaotra anao miaro ahy eo anatrehan'ny fahavaloko, sy mitsinjo no avy ny taranako. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandram-piona tompoko, fiadanane.